Ndramava kosa eo amin'ny tontolon'ny politika nisy ny atrikasa nototosain'ny vondrona politika RMTF tetsy 67 hectare tamin'ity androany ity izay nandinihana indrindra ny fanorenana ifotony ary fanatsarana ny sosialy sy ny toekarena eto Madagasikara. Inona no entina hanorenana ifotony? Inona ireo paika ahafahana manatsara ny sosialy sy toekarena eto Madagasikara? Ireo no anisan'ny fanontaniana amin'ny voabazana ary nikarohan'ireo mpikambana ao anatin'ny vondrona politika rodoben'ny Malagasy tia tandrazana na ny RMTF ho an'ny fanorenana ifotony tao anatin'ny atrikasa nototosaina tetsy 67 hectare. Atrikasa faharoa ny tanterahan'ny vondrona izy ity. Ny tanjonay araka ny fanazavana taminareo hatramin'izay dia ny fananana so rafitra sy fitondrana amin'izao fotoana izao azo fanondrinana ny fotony firenena ka efa nanao atrikasa maso sy dinikasa zay makasika an'izay hoe fanarana fitondrana izay fa amin'izao zay dia nanomboka fanondron'ny atrikasa nataonay zao amin'ny hoe fanondrinana fandinihana ny hoe inona no ataonay efa tonga amin'ny fitondrana zay anondrinana ny fotony firenena zay no atrikasa nataonay indroa misesy azy mbola mety hotoizanay dia nandiny efa vitanay ny dinikasa tamin'ny talio teo aloha makasika fitondram-panjakana hoe inona no fitondram-panjakana matanjaka tokony ajozo mba ahafahana mitantana zany firenena zany zay moa dia miainga foana amin'le foto-kevitra hoe miainga ny fotony ka fahitanay azy hoe miainga amin'ny fividianany amin'ny fokotany fametrahana ny rafitra ny fokotany miakatra no tokony atao aingana amin'izao fotoana izao. Izao zay raha mandinika ny lafiny dia fa nametraka hoe tokony vanina lalam-panondrenana efa nisy fipetra samihafa napetrakay makasika an'izany. Izao zay dia mandinika ny rafitra ara-toekarena inona ny fandaminana ara-toekarena atao sy ny fandaminana sosialy tokony atao. Mpikambana feno anatin'ny vondron'ny mpanohitra malagasy ny vondrona ho amin'ny fanorenana ny RMTF ary nambara mitarika azy ireo ny pasteur Tsarame Edouard fa natotosa hetsika manerana nosy ny vondron'ny mpanohitra ary tsy hitsahatra hanao hetsika mandrapisian'ny fanorenana ifotony eto Madagasikara.